enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsy avindray fa tsy ty larobia fa 7 ny volana Jontia misaotra an'Andriamanitra trantsika fa mbola afaka mianatra ny teniny. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny anio dia rehefa avakintsika. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa mbola menao tompotaona, menao opportunité ihany koa fa anay mandray fahasoavanao mianatra ny teninao ankehitriny. Ny anangatanay dia ny anatrehanao feno an'izany ary koa ny asahanao amponay. Minaran'i Jesosy, amen. Ao teny lesona antsika androany dia manao ilay hany mpanalalana antsika. Ilay hany mpanalalana antsika. Ny bibidio amin'ny apokalipsia dia fahefana ara-pivavahana ny emotra izay mipoitra avy amin'ny romajentilisa ary ny tombo ka tonga rafim-pivavahana maneran'ny tany. Fahefana amin'ny teny ratsy an'Andriamanitra izany araky ny apokalipsia 7:12. Ao amin'ny testamenta vaovao ny fitenenan-dratsy dia mitovy amin'ny fanandratan'ny tena ho amin'ny toeran'Andriamanitra ka maka ho an'ny tena ireo zoa sy tombotsoa izay an'Andriamanitra. Amaky isika ny Lioka 5:7-20 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralisisa ka nitady izay ampidirany sy ametrahana azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita an'izay ampidirany azy no ny apetrahan'ny vahoaka dia niditra teo an-tampotrano ka nanesora ny tafo tanimanga. Dia nampidiana ny lehilahy mba amin'ny fandriana eo afovoan'ny olona dia teo anatrehan'i Jesosy. Raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo dia hoy izy raha lehilahy vao avela ny helikao. Fa ny mpanoran-tanala sy ny fariseo niara-ny saina hoe iza moa ity mpiteny ratsy ity? Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritseriny dia namaly ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe vao vela ny helikao sa ny manao hoe mitsanganaka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, izao milaza aminao hoe mitsangana dia betao ny fandrinao ary modiana an-tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeta amin'ny fandriany dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zava-mahagaga isika androany. Amen. Iny ten'Andriamanitra iny dia nampangain'ireo mpitondra fihavanana hoe ny teny ratsy Jesosy. Tsy rariny ozy izy ireo, tsy rariny tokoa ny fampianganan'ireo sarahany amin'ny Jesosy no resahana satria nanan'i Jesosy ny zo sy ny fahefana rehetra Andriamanitra anisan'izany ny fahefana mamela ny helokontsika. Ary izao ny antony Andriamanitra Jesosy. Nanambara mazava koa izy hoe izay elizay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va ao Filipo izy izay nahita dia nahita ny ray ka hoana no anaovanareo hoe asa hoe anay ny ray? Etsy andaniny mampianatra ny Timoty 1:2-5 fa iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona.
Mifanohitra amin'izany ny Eglizy Romanina dia mampianatra fa ny mpirehetra ozy izy no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona mpanota. Amin'ny maha olombelona mpanota ny mpirehetra nefa dia tsy azony atao ny mpanalalana antsika satria na ny tenany aza dia mila mpanalalana ihany koa. Ny fitenenan-dratsy dia azo faritana toy izao ihany koa hoe ny fanaovan'ny olona ny tenany na iza ho Andriamanitra na ny fijoroany eo amin'ny toeran'Andriamanitra izany. Ireto misy fanambarana anankiroa avy amin'ny loharanon-kevitra ankatoavin'ny fiangonana Romanina. Voalohany dia izao, tamin'ny taona 1763 izy ity navoaka ampahandahan-tsoratra faharoa amin'ny prompta biblioteka izy ity manao toy izao: manana fahamendrehana lehibe ny papa ozy izy ary ambony tokoa ka tsy olombelona tsotra fotsiny toy ny hoe izy no Andriamanitra eto tany. Ny faharoa indray dia voasoratra ao amin'ny Great Ecclesiastes Letter of Pope izy ity tamin'ny taona 1903 manao toy izao hoe ndehareha toy izao izy ny Papa Léon manao hoe izahay papa dia mitana ny toeran'Andriamanitra tsy toa eto amin'ity tany ity. Mihitantsika amin'izany fa mazava kokoa ireo fanambaran'ireo rehefa takatsika fa ny teny hoe anti toy ny hoe antikrista dia tsy voatery midika manjakariva hoe manohitra zany fa midika ihany koa manao hoe eo amin'ny toerany. Arak'izany ny antikristy dia midika ihany koa eo amin'ny toeran'ny Kristy dia eo ity indrindra no tena fitenenan-dratsy. Raha fitenina ny lesinantsika androany dia manazava an'ilay hoe fitenenan-dratsy sy ny hoe koa iza moa no afaka ho mpanalalana antsika. Dia tiako milaza aminao fa Kristy irery ihany no mpanalalana antsika eo amin'iray. Ary azonao atonona avy hatrany izy, tsy mila intermédiaire zany ary tsy mila rendez-vous ihany koa. Fa na dia izao ankehitriny izao rehefa mitaraina aminy isika mangataka fahamelana ny helontsika aminy dia eo izy miaino ary mamela heloka tokoa rehefa tonga eo amin'ny fibebahana marina isika. Ny heriko dia andinika an'izay fahamarinan'izay ianao ary koa andray fanapahan-kevitra tsara ny amin'izany. Vavaka isika sotro anao izay ray hoany amin'izany lesona nomenao anain'io izany ankehitriny dia mangataka izahay mba ho taritiny fanainao masina hatrany. Hazavao aminay tompony fahamarinana avy aminao ary aoka izany ihany no anjaka ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.